Ny FDA na ny tahirim-bola ho fampiroboroboana ny famokarana dia fitaovana ara-bola entin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana MINAE sy ny ministeran'ny jono sy toekarena manga MPEB amatsiana ny mpamokatra sy ny vondron'ny mpamokatra. Sy ampamokarana telo no voakasika dia ny fambolena sy fiompiana ary jono. Ny Fonds de développement agricole Rajaivina dia napetraka tamin'ny taona 2004 tao anatin'ny paikady fanohanana ny mpamokatra. Tany ampiandohana dia niarahana tamin'ireo tetikasa izay novajian'ny mpamatsy vola ny FDA tamin'ny alalan'ireo Fonds régional de développement agricole. Nanomboka amin'ny taona 2012 no napetraka ara-panjakana ho établissement public amin'ny Fonds de développement agricole ary tamin'ny taona 2013 no nanomboka ny asa tanteraka tao anatin'izay sata établissement public izay ny Fonds de développement agricole. Maha établissement public azy moa zany dia ratsa mangaika eo anivon'ireo ministera misahana ny fambolena, fiompiana ary ny jono ny Fonds de développement agricole. Misy ny loharanom-bola isana ho an'ny Fonds de développement agricole na ny FDA izay avy amin'ny fanjakana sy ny mpiara-miombonantoka toy ny vondrona européenne, ny banky iraisam-pirenena, ny AFD na ny Agence française de développement, ao koa ny FIDA na ny Fonds international de développement agricole, ny JICA amin'ny alalan'ny PAPRI, miara-miasa amin'ny FDA ihany koa ny firenena Alemana amin'ny alalan'ny GIZ. Ao anatin'izay fiara-miasantsika amin'ny vondrona européenne izay dia misitraka famatsim-bola amin'ny alalan'ilay fandaharan'asa rindra ny Fonds de développement agricole. Ao anatin'ny fandaharan'asa rindra io zany no isian'ny tetikasa fandroso. Amin'ny maha-fitaovana ara-bola ny Fonds de développement agricole moa dia natao izy zany hamaly ny filan'ireo mpamokatra amin'ireo tolotra ara izay ilainy mba hahafahan'ireo mpamokatra ireo manatsara ny fiarikareny, mampitombo ny vokatra ary indrindra manatsara ny vola miditra ao anatin'ny tokantrano. Maro ireo tohana vatsian'ny FDA vola. Isan'izany ny tohana ara-teknika, famatsiana fitaovam-pamokarana sy anam-pamokarana, fananganana foto-drafitrasa, dohadrano, sopotra iombonana sy ny sisa, fanamafisana fahaiza-manao ho an'ireo fikambanana mpamokatra, tohana amin'ny fanaovana fikarohana, tohana amin'ny fametrahana ireo tanora mpamokatra. Tao anatin'ny tetikasa fandroso dia maro ireo tetikasan'ny mpamokatra efa nitondran'ny FDA tohana ara-bola. Raha eto amin'ny faritra Analamanga dia anisan'izany ny fikambanana Fimiviat na ny fikambanan'ny Piompiomby iray vatsy iray aina talatan'ny volonondry izay fikambanana Piompiomby. Eto talatan'ny volonondry misy anay ary fikambanana ny orona tao anatin'ny 7 taona izay ara-panjakana. Folo mianadahy izay no mandrafitra ny fikambanana ary sehampiarina fiompiana omby vavy Bernono no ivelomanay. Anisan'ny tanjona nokendrenay ny anana vokatry nono betsaka ary izay no nanosika anay nangataka ny tohana ara-bola tamin'ny FDA Analamanga. Tetikasa izay mitotaly eninetsy sy 270 tapitrisa ariary. Ny anjara birikinay eto manana nahafahana nanateraka an'izany totaly 3 alina sy eninetsy sy 2 tapitrisa ariary. Ny volana Jona 2 sy 2 arivo nazahoana izany. Nentinay ny vidianana motoculteur iray, motopompe iray, congélateur iray, omby lahy iray, omby vavy 10 isa, masombolona vilona sy ny zezika, fanafody ho an'ny omby toy ny vitamine sy ny calcium, ny odidita sy ny kankana izay vola izay. Manomboka ny volana Desambra taona 2020 sy 2 arivo no teraka ireo omby ireo izay ny vinavinainay ahazo ronono 10 litra isan'andro mandritra ny 10 volana ny omby vavy Bernono iray. Ary izay vokatra izay dia entinay ho fanjariana ara-tsakafo ho an'ny ankohonanay sy ireo manodidina anay
ary indrindraindrindra ihany koa hoentinay hanatsarana ny tontolo fiarinay. Anisan'ireo nahazo toana tamin'ny FDA tao anatin'ny tetikasa fandroso ihany koa ny kooperativa Azombotra ao amin'ny komina Mahitsy, distrikta Ambohidratrimo, izay mikatsaka ny fampitomboana sy ny fampiroboroboana ny vokabary. Izay dia misy mpikambana eo amin'ny 700 ao anatin'ny komina 8 ny lahy dia eo amin'ny 170 eo ary ny vavy dia eo amin'ny 700 eo. Ary io kooperativa Azombotra io dia nahazo tohana tamin'ny FDA, dia nitohana tamin'ny anampamokarana, ny tranom-bokatra ary indrindra ny fitaovana na materiel. Tombam-bidiny tetikasanay dia 5,500 tapitrisa ariary. Ny anjara brikina alohan'ny kooperativa Azombotra 5,7 tapitrisa ariary. Ny fanatanterahana tetikasa moa dia fiarah-miasa tamin'ny papri MVAP. Izy ireo dia manao tantsorika ara-teknika eny fotony, mizara fisy teknika ho an'ny tatsaha, mamio fiofanana ho an'ny tatsaha-panofana sy mpampiofana, manolo-kevitra ny kooperativa amin'ny fanatanterahana ny tetikasa MVAP. Ny tanjonay moa zany dia ny anana mpikambana hatramin'ny 900 amin'ny taona 2022. Ary marihana fa mitatra any amin'ny distrikta Ankazobe ny mpikambana atao amin'ny kooperativa Azombotra amin'izao fotoana izao. Ary efa misitraka ny anampamokarana ary mieritreritra ny amatsy masombolo voafantina any amin'ny 9 taona any ho any amin'ny taona 2022 izahay. Ny fikambanana Siloam izay vondrona ireo mpiompitondro ao Ambatolampy Mahafotsy, komina Ambohidratrimo, dia nisitraka ihany koa ny tantsorika nentin'ny tetikasa fandroso. Siloam no anaran'ny fikambananay izay alavaina hoe sehatra iombonana loharano hanovozana mamy. Ary eo amin'ny 100 zahay zany ny mpikambana ao anatin'io Siloam io. Ny volana Jolay 2022 zany zay nahazo tohana. Ireo tohan'ireo zany dia zanatrondro miisa 5,700 isaky ny mpikambana izay nahazo, ary sakafo mifanaraka amin'izany izay 5,700 kilao. Motopompy solaire izay miisa 5 ary ny motopompy diesel miisa 2. Entinay ampandehanana io fiompiana taonay io. Tamin'ny mbola tsy nisy zany ny tohana FDA dia teo amin'ny atsasa-taona isaky ny hektara ny vokatra azonay zany amin'ny trondro. Tao arian'ny tohana FDA zany dia niakatra 2 taona sy 700 kilao zany ny vokatranay. Mino sy mananteny zay fa ho tratranay ny vokatra 3 taona isaky ny hektara amin'ny taona manaraka. Ny FDA dia ratsy mangaiky eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny ministeran-jono sy ny toe-karena manga izay misandrahaka amin'ny faritra 13 manerana ny Madagasikara, ary ny birao dia misokatra ho an'ny mpamokatra na mandeha irery na ho an'ny fikambanana sy kooperativa. Raha mpamokatra manana tetikasa ianao ka mila tohana avy amin'ny FDA dia azonao atao ny manantona ny birao an'ny FDA akaiky anao, na ireo ratsy mangaiky miara-miasa amin'ny ministera misahana ny fambolena sy fiompiana ary jono, ao ohatra ireo fitaleavam-paritra tahaka ny DRAE, DRPEB, ao koa ireo mpampiakatra ny fangatahana tahaka ny TTMR, SIRAEP sy ireo tetikasa na fandaranasa miankina amin'ny fambolena sy fiompiana. Raha ho an'ny FDA Analamanga dia toy izao ny firafitry ny ekipa. Misy ny taleparitra, ny ekipa mpanantanteraka izay ahitana ny tompon'andraikitra misahana ny fitantanana sy ny arabola,
ny tompon'andraikitra ara-teknika ary ny sekretera izay misahana ny fandraisana ny tanana ny fangatahana entiny mpamokatra eto anivon'ny FDA. Ny tetikasa tonga eto amin'ny FDA dia mandalo sivana izay ataony tompon'andraikitra ara-teknika. Ireo tetikasa manaraka ny fenitra napetraky ny FDA no mandalo amin'ny dingana manaraka izay fanapahana tsy eto anivon'ny ekipan'ny FDA régionaly intsony fa eo anivon'ny komité régionaly antsoina hoe CROA na ny comité régional d'orientation et d'allocation. Ity farany dia rafitra mpanapaka napetraky ny eo anivon'ny FDA isam-paritra ary ny mpikambanao dia ahitana ny solotenan'ny tranobe ny tantsaha régionaly TTMR, ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana, ny ministeran-jono sy ny toekarena manga, ny ministeran'ny toekarena sy ny teti-bola, solotenan'ny banky sy ny tahirim-bola madinika, ny solotenan'ny indostria sy ny orinasa tsy miankina miasa eo anivon'ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Ny fivorian'ny CROA izany no manapaka ireo tetikasan'ny mpamokatra ahazo ny famadimbola ka mazava ho azy fa tsy maintsy tetikasa manaraka ny fepetra rehetra no mahazo. Tsara ny manamarika nefa fa ny fanapahan'ny CROA dia miankina amin'ny fitsinjarana napetraky ny filakevim-pitantanan'ny FDA sy ny teti-bola misy eo ampelantanana, vokatry ny mpiara-mombonantoka sy ny mpamatsy vola. Ny tanjon'ny Fonds de développement agricole na ny FDA dia ny fanamorana ny fisitrahan'ireo tantsaha-mpamokatra amin'ireo tolotra ara-pambolena mba ahafahan'izy ireo ampitombo ny famokarany sy ny fidiram-bolany ao anaty ny fitandrovana ny tontolo iainana. Ny tetikasa fandroso moa dia natao anohanana ny mpamokatra. Zay misisa eo amin'ny 5 sy 10 hetsy eo no tanjona hotratrarina amatsiana vola ao anatin'ity tetikasa fandroso ity mandritra ny 3 taona. Ao anatin'izay famatsim-bola izay dia misitraka avokoa ny faritra 320 ary omena tombon-dany manokana amin'izany ny tanora sy ny vehivavy. Ny Fonds de développement agricole na ny FDA dia sehatra iray tena manampy ny mpamokatra sy ny vondron'ny mpamokatra atongavana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo izay velorano fahasivy.